Tompoko lasy tompoko vavy miarahaba antsika ampijery ny TV Presse Madagasikara indray zay amin'izao fotoana izao. Ankehitriny moa zany dia ny resaka tontolon'ny fananahana no entsika tao anatin'izao fiarahana izao ka Andriamatoa Gerville izay isan'ny sexologue anotokana eto Madagasikara no vahintsika amin'izao fotoana izao miarahaba anao tompoko nanaiky amin'ny fivahiniana. Misaotra ny TV Presse madame tenako anatin'ny 2 novembre satria maly 1er novembre zany dia niara-vory teto Tombomanga kely tao amin'ny centre fitariama ny mpiasa rehetra zany mpiasa rehetrarehetra ny fitarama rehetra. Ny antony dia tsotra misahana zavatra maro ny fitarama amin'izao fotoana izao dia ny zavatra voizina atao fitarama ihany koa dia fitsaboana malagasy izy indrindra fa ny fahaiza-manofo. Ary isaka centre fitarama dia anisan'ny fanontaniana verimberina matetika foana ny resaka fahaiza-manofo dia izay ny antony fampiresahana izy président hoe mila ampiakarina kely reo lehibe na centre fitarama rehetra eraky Madagasikara mba homena kely capital la fahaiza-manofo zany satria ny aboutissement ny aboutissement fitiavana dia tsy maintsy mefara foana amin'ny fahaiza-manofo. Dia izay no vandinina teto zany. Raha nijerevana zany dia zato mahery ny isan'ny mpizaika tonga teto ary na manao fahaiza-manofo raha ny tsiraray samy hafa foana ny zavatra nivozina sy nampianarina tamin'ny maly zany maly 1er novembre. Tao zany raha ohatra resaka fahaiza-manofo tsika dia nazafaina tamin'ny ankizy hoe inona aby ireo fahaiza-manofo izay anisan'ny handicapé izay manisan'ny sakana mba tsy hatokavana ny tena fahaiza-manofo tena izy dia raha ndaisika zao ny lehilahy dia nazavaina teo zany ny ataontsika hoe tonga dia lasa na éjaculation précoce. Nazavaina ihany koa zany ny asthénie sexuelle zany hoe misy fotoantsika indray tena tsy salamy tsy ao izay le mahatsiao antsika izay satria tsy mitovy ny pulsion sexuelle lahy sy vavy dia nazavaina amin'ireo mpizaika izay tonga teto hoe misy antony izy ireny dia lesahana atao ihany koa zany nataontsika hoe karazana dysfonctionnement sexuel ho an'ny olona efa lehibehibe. L'âge n'est pas une maladie, mal vieillir n'est pas une fatalité. Ary mampalahelo manko dia efa miakatra ny cinquantaine ny olona ka tsy mety tsony izy dia lazainy fa hoe hosaony izy dia ampidiridirina fatra anatin'ny saina daholo fa hoe tokony efa manombana ny sainam-panahy fa tokony andeha any am-pasana. Amiko dia diso zany raha ohatra ka zarina ninambavy tsika isan'andro anandro dia efa hiakatra ny vadimapolo taona dia tsy mahazo mambavy intsony efa nahabituena fahaiza-manofo ny tena tsika ary mivavitahana fahaiza-manofo dia anisany marika anankiray koa indicateur amin'ny fahasalamana ka raha vao anatin'le miakatra amin'ny 3e âge ianao no misy azay problème zay dia hoy zany hoe mila mijerijery kely teny ianao zany satria anisany handicap ngeda be indrindra amin'ny tsy vavitana fahaiza-manofo eo amin'ny olona somary efa lehibehibe na lahy zany na mivavy dia ny tension dia diabète. Dia zay atao amin'ny centre fitarama dia efa misy fitsaboana mikasika an'izay ary misy ihany koa zany ny fanafody mifandraika an'izay ary zay moa nanaovana ny ataontsika hoe observation clinique. Rehefa mandeha makato ny olona dia misy ny dossier manokafana dossier izy dia avao izy miverina rehefa mandray amin'ireo fanafody dia efa miverina manao fanafody izy dia tsy maintsy atao zany le auto évaluation hoe raha jaune aretanazo anao dia ahoana ny fipetrany nety vely izy nisy fovana vely izy zay le ataontsika hoe observation clinique. Raha sy okamo ka sitrana somatrana le olona dia aminay dia asaina manao manoratra mihitsy zany manazava fa tena hoe sitrana somatrana izy. Raha hitantsika zay salamizay fipetrapetraky ny any lehibe zany zao dia anisany sakana lehibe ihany koa amin'ny voanaovan'ny tanora fahaiza-manofo ny ataontsika hoe éjaculation précoce. Somary nalovantsika kely manko izy iny fa eto dia manazava matoa misy ny éjaculation précoce dia zay ny âge miala amin'ny adolescent ny âge makany fahazazana miditra amin'ny adolescent dia lasa monte
monde de sauvage inano dikan'izay ngamba tsy masika ny tenako rehefa miditra amin'ilay ataontsika hoe adolescent na adolescente ny tanora de teny ilaina de ilaina de ilaina amiko de osa tena impératif ary tokony isy ny ataontsika hoe émission sexologique ante amin'ny radio sy ny télévision mba manana ny tokony fantatry ny ankizy fa ny zavatra mitranga de zay rehefa miditra makeo amin'le surtout nlela rehefa miditra ao anatin'le adolescent de mijisijisy nao mpandrina mijisijisy nao mpandrina de velona izy de gaga fa maninona ty zala am'izao ala manofa izy amin'ny alina de nandray lalaka tapoka ny azo anaty patalohany de gaga izy hoe fa maninona de avao izy de satria tsy fantatra l'izy tsisy piresaka l'izy de ny zavatra mitranga de reny ankizy reny lasa manana problème manana problème ara-tsaina mihitsy normal ve zasa tsy normal sao de zao mahatonga le reny zavatra tsy fantatry reny mahatonga de ataontsika hoe revirement sexuel ka lasa mety gagatsika fa hoe lasa homon zanatsika zany so anisany anakangeda-be mihitsy zany satria tsy fantatry le ankizy tsony ny identitéany hoe za ty ve normal ve za ty ve homo de zay le problème ilaina foana zany l'éducation sexuelle fa tsy ilaina am'le fomba manahirana hoe tsika malagasy tsika kristianina de tsy mila resahana zany fa resaka fetafeta ary amiko de anisany zaho de anisany miteny zany anisan'ny fivavahana anisany napotika am'ty firenentsika ty satria lava mba miresaka zany tsika na paster na imopera de sa manana an'io nefa mba tokony mba fatarina le izy ary nandray mampimety de zay azafady am'le fomba fiteniko olona minatin'ny paster sy mopera hoy nanao éducation sexuelle ahoana le nanjavako an'izany ny zavatra resahanao de tokony fantatrao tsara fa tsy ny olona tsy manao fahaisaranofo fa ny anazava amin'ny fahaisaranofo ka zay le teniko hoe pour apprendre il faut un bon maître tsy makala anizanisa fa osa hoe ilaina foana ny ataontsika hoe éducateur sexuel na sexologue izy manazava an'izay laha tonga anatin'le âge de découverte zany zay le tanora de zay tena hiteto hoe mijijisy neo mpandrina izy de gaga izy fa velona ny azy taitrako izy amin'ny alina fa lalaka ny azy tsy fantatry zay antanina resaka am'izany amin'ny dada samamy moa avy hatrany de misy tesy amin'ilay aman-dreny hoe inona koa ty zaza vetavety ty de zany lesahana tsy mafianarina lesahana zavatra sala am'izany de zay foana nteneniteto hoe rignirana ny oloko noho tsy fahaizana de misy toanako satria ao anatin'izay le âge de découverte zay le tanora na lahy na vavy de andray mijisijisy teo de tsy fantatra izy velona izy de kitikitina de ty misy tantarakely le sahako anareo mijisijisina teo lehilahy de mikitikitika teo de gaga izy fa misy fandrenesana mafinaritra de hoe nisy ronono voka moa tao filahiny mampalahelo zany ao anatin' zao 33 arivo fahatelo zao hoe de mbola misy zanaka malagasy mbola mieritreritra zala am'izany hoe efa alohan'ny voaka le ronono de misy fandrenesana mafinaritra tena mampalahelo de inona zavatra mitranga satria nafinaritra le izy de tereviva te iaina am'izay mafinaritra zay de raha vao tsisitsisy olona de lasa manao an'izay de lasa habitude le manao masturbation maraina atoandro ariva de mbola misy goûté amy sivy de mbola misy goûté amy telo de amin'ny alina tsy ferana nefa ny zavatra tokony fantatsika zany tokony fantatr'ireo miaino io fa tsy resaka vetaveta ny teneniko eto a de mitodika amitsika ilaina le ataontsika hoe masturbation fanaovana rodage ny fiainana fefa le rodage mibe loatra de zay anisany manimba ihany ko ny fahasalamana anisany manimba ihany ko testicule satria zay le ataontsika hoe éjaculation sec zany hoe les sensations de plaisir mamaky an'le tanora fa tsy fantany hoe usine anankiray laboratoire ngida be nge io testicule io izay mivolondirany le spermatozoïde de lasa ataotao fotsiny am'izao de lasa zay le ataontsika hoe éjaculation sec de inona zavatra mitranga lasa malaingana kozatra zany ny tanora malagasy satria zay le tenkite hoe ai nio ariny io ai nio ariny io de zay foana teneniko ary za moa anisany miadiny zany itotika lavidavitsika satria zaryle tanoran'izay mivata amin'ilay manontolo de inona zavatra mitranga de fanerina izy ka mba miaraka amina vehivavy miaraka amin'ny olokiny de zay fonctionnement ny tena zany mba vao moindre l'excitation miakatra kely l'excitation de avy hatrany de miéjaculer de reny le hitatsika foana inona ataoko fa de trois koa na de vita tsy afaka mampisambatra mivadika aho de za ndray mbola tampiasarana nareo manahirany
manao fandarasana am'izao na amin'ny télé na amin'ny radio dia zay mandeha le zavana dia zay efa mba manolo ny tokony atoro a za ndray mbola tampiasana dia za moa tadiavina andany andro anao MP sy SMS am'izay problémany raha ohatra anao ka manana problème dia ozy hoe tsara ianao manatonao asivo crédit kely ny téléphonenao dia atsovy aho dia mba resaka an'izay tokony menanao ako fa tsy za mihitsy nandany andro am'izay problème anao soit responsable amin'ny firaitsan-dalan'ofo zay ataonao hoe fa tsy zako ny tampiasananao am'izany raha miteny zany tsy resaka masiky zany a marina fa misy problème anao marina fa tsy mampisambatra an'izay partenaire anao anao fa zay kosa mba conscient et responsable hoe manana ty problème ty ndeo ao any am'izay ville fa tsy zako ty zako ny tampiasananao hoe mba mila valy teniny aty aminao ako parempe fa isika fa iniko moa anao nandaniko andro am'izany ala tafitra am'izay engrenage manao MP zay ny tena dia zay lasa tsy manakataonao za fa dia anao MP ny asan'ny sexologue tsy call center ny asan'ny sexologue tsy mpanao MP fa manana problème ianao dia atsovy aho toravy ianao manao consultation ny toerana misy ahy dia atao amin'ny centre fitrama eto manga kely efa misy ihany koa zany centre fitrama manerana nosy dia manantona am'ireny ary za moa dia hiezaka foana zany tsy maintsy mbola hiaraka amin'ny président ako anao to zany anao inspection anao formation amin'ireo le centre fitrama eraky Madagasikara zay zao ny momba an'iny ataontsika hoe éjaculation précoce eto dia mitodika anareo tanora ao koa zao dia misy an'izany le matikabo zany ko e efa miaraka amina vehivavy dia mba miresaresaka dia hoe za lesy tena nafinaritra azy sipy zay fa mandra-parainy andro na vita 10 enina fito firaisaran'ofo zany dia tsy nombre de voyage firaisaran'ofo averiko indray mandeha izy tsy nombre de voyage firaisaran'ofo dia io misy tongotra rano io ary iny moa nisy anteneniko foana le corps d'une femme est plein de secret anjaran'ny lehilahy mi découvrir an'izay sady amin'ny tomobile io zao ngamba tsotsotra andaisiko e laisiko zao ty téléphone ty ao anatin'ny téléphone ty dia misy application leta be andeha faimbolitsika dia zao aby natao zao aby ny tokony atao andeha kasatsika dia misy tikitian'ity fa magaga amitsika dia zay manana vehivavy tsika manana vehivavy koa manana lehilahy dia tsy fata mihitsy ny tableau de bord ny partenaire fa dia ataotao fa hoany fotsiny io zavatra io dia avao izy no manana problème dia zako ny tampiasana tena mijaly mihitsy ana am'sezerville fa mana tena valy tena matotra mihitsy amin'ny MP za tena tsy andany andro aminao am'izany zay ny teniko foana hoe mba responsable io zany le teniko teo foana le hoe am'le hoe nombre de voyage asa mba inareo any amin'ny sira mba efa mba nareo dia mba asa mba télécharge eo amin'ny internet ndira maiky pronto hoe laisse-moi t'aimer ndiranareo am'izao fotoan'izao kely ribanty kelikely ndray mandeha ilaky samposampo reny daholo e zay jerevy tsara anatin'ny laisse-moi t'aimer maiky pronto milany hoe mira zay nirany laisse-moi t'aimer aussi ngamba hainareo zany fa avao izy dia miteny hoe faire le plus long de tout le voyage raha tia ampiditra amin'ny partenaire anao anatin'ny orgasme dia zay misy tondrozotro io fantatrao daholo ny tableau de ray manontolo fantatrao daholo le ataotsika hoe plein de secret fa indraindray raha dia misy ndehilahy tsy mahafantatra an'izany hoe dina natao hoe clitoris mampime a salan'ny tondra tomobile anao dia tsy fantatra hoe aiza ny vitesy tsy fantatra hoe aiza ny embrayage dia tsakitsaratra ty hoe na misy tongotra anao dia tsakitsaranao daholo izy anaky telo dia sahala am'izay tokony fantarinao zany le izy fa io tsy ataotao fotsiny am'izao zany dia zay la teviteo foana avao maiky pronty ny teny indray hoe une hirondelle fait mon printemps za aloha mipetraka tany an-dafy efa ho avy ny été zany dia tonga ny hirondelle iny fil poto an'ny eto amintsika zao la misy ny jirama dia misy koa ny téléphone dia rakitra mipetraka amin'ny sisina eny ambony fil iny daholo ny hirondelle zany hoe efa tonga amin'ny printemps zany dia iny miannonce amin'ny le beau temps dia rakitra hirondelle ny fil ny jirama na ny fil téléphonique dia maiky pronty efa tsy niteny hoe efa anao firaisaran'ofo dia hoe firaisaran'ofo be da be natao fa niteneny dia hoe une hirondelle ray ny azy zany lavo hirondelle ray dia tokony alaitsika sarotsaro zany efa miaraka an'le partenaire anao anao dia ataovy sy hitanao ambity dia zay ray ihany dia fa tsy mila zato ambirivo za ialina zany
inona zany hoe andrasana amindreo mpiasa manerana ny nosy ny menan'ilay fahampifana natolotrao marina fa ataontsika hoe tsy de lava le nana fotoana lava amizana formation am fa amiko toy zay mba mana minimum de base izy entiny a ho an'ny tena ny loko de anisany akeo mba ho resahany amin'ny zay marary rehetrarehetra amin'ny tenany de hoy zany hoe mba manana zavatra resahany izy satria mba mana ela manko zany hoe ao anatin'ny centre anao de tsy fantatra mihitsy ny tokony atao sahala amin'ny mitondra tomobile anao de tsy fantatra hoe la mivily à gauche de avodina makaiza ny volant la mivily à droite de avodina makaiza ny volant de sahala amin'izay zavatra mitraka tsy midika zany hoe tsy manana base no tanora atao amin'ny centre fitondrama fa hoe raha nahana kely izy any de mba nampina kelikely izy a de mba isy entiny trehana amin'ny ataontsika hoe marary eo aminy rehefa ndesaka amin'ny lehilahytsika zany zao de tsy maintsy mahafantaritsika ihany koa hoe inona ny vehivavy zany zao raha vao miakatra amin'ny 13 ans de inona zavatra mitranga manomboka tonga ny règle iny règle iny de mijanona iny efa miditra any amin'ny ménopause izy ndikan'iny hoe mijanona ny règle zany zao de tsy miasa ntsony ny ovaire sy ny asa ny progestérone zay anisany mampifandrindra ny vadimbola ny vehivavy ka koa rehefa miditra amin'ny 21 taona ny vehivavy de mandeha ny règle ka lafa mandeha ny règle zany de efa iny ko de efa signe annonciateur manamarika fa raha ohatra izy ka manao firaisan-nofo de tsy maintsy bevoka zany tsy maintsy azavainy zany azay anisany natitsateriko velesiko zany namafisina mafy mihitsy tamin'ny formation tamin'ny 1er novembre hoe efa miakatra ny 21 taona ny vehivavy de tonga amin'ny règle de efa tonga koa ny règle de tsy maintsy ianarana koa manisan'io indrindra ka ataontsika anao firaisan-nofo na tsy manao firaisan-nofo ava de tokony mba fantarinao hoe efa inona amin'ny règle tokony tonga de efa inona indray izy miverina izay zany base aloha de ho an'izay mbola sy nalaka de sahala am'izay zany le formule omeko atsika hoe raha vao tonga ny règlenao ka miverina izy amin'ny manaraka tsy haiko na 28 jours na 30 jours na 27 jours na tsy haiko zay zavatra mitranty hoe de zay tsy maintsy apetraka ao anatin'ny tonkana am'ilay taony hoe tato izy ny tonga voalohany a tato izy miverina vanodrony na zay fotsiny raha de efa zava-dehibe eo zany le fandisan'andro de hoe rehefa ianao manao firaisan-nofo ka tsy mahafantatra zay fanisan'andro zay de midikany satria ny zavatra mitranga manko zao ny tanora vao anatin'io téléphone io de fampanao je t'aime zay le atao hoe code de l'attraction sexuelle tonga anatin'ny téléphone de je t'aime de fampiantsiantsy io ary zay le ataontsika hoe culture d'excitation efa mifampiantsiantsy resaka je t'aime sy namanao de avao mifampizara film de inona zavatra mitranga mafy be les pression de inona zavatra mitranga andramana l'izy nefa tsy fantatra koa hoe inona mesure de protection tokony ataonao lasa makotrano de miainga mifanorokoroka le mifanorokoroka io de aoko fantatry ny tanora fa fanamboarana zaza tsy fidiny io raha ohatra anao ka tsy mahay manisa de avao de misy am'reny le tsy ampidirinako ary zay manahirana misy lehilahy sasany mba mahay zay hoe tsy ampidirina zay fa misy lehilahy sasany de miasa tsy miala maina mihitsy efa tonga eo de tsy maintsy mampiditra de inona ny zavatra mitranga rehefa tonga ny 14e jour de tsy maintsy mijanona ny règle ka laha vao mijanona ny règle de azy izany tapatabainy satria fantatrao ny numéro de fa manina zay vily fa tam'izao zay anao firaisan-nofo tam'izao zay anao de sahala am'izao zay anao de bevoka sasy bevoka zany hoe tsy niaraka taminareo tany atsika tsy nanao atoatsika ka hoe fantako le zavatra fa ozy hoe raha miteny zany aho za tsy masika foana mihitsy manao ny tokony ataony izy de zako ny responsable zany am'izany zay le nety hoe tsy niaraka anao atoatsika ka tsisy anjalako tsisy dirako zany ary zay le manahirana tena mijaly ny saiko efa mijaly ny sainao de voalohany indrindra de zay tsy maintsy mianatra ianao e fa tsy zako ny responsable jenao an'izany fa tary le sipanao koa raha ohatra ianao ka miaraka amina sipa ty zao mba sopapa kely meko anao vehivavy raha miaraka amina lehilahy nareo kesaky miaraka aminao izy de zay mahafinaritra ndry ataontsika sifindry anao kesaky ny mandefa imp izy de firaisan-nofo mivatsivatsiny vitsivitsony aminao de ozy hoe tsy mila miaraka amin'ny bandy salamy zany fa raha ohatra ka miaraka amin'ny lehilahy anao ka mba misy zavatra resahana hoe mba ohatra anao zao ka mianatra de
inona fianaranao inona mahafaible anao ampianarana dia fampianatra dia hoy za hoe zay ny lehilahy tokony mendrika atao vady fa isaky miaraka aminao izy dia vetsivetsy fahaisananofo nataony dia hoy za hoe elao lavitra izy fa nimbanao ary ny zavatra manahirana ke dia zay ny tenika aminareo hoe tsy maintsy tonga le 14e jour dia mijanona amin'ny règle zay zay ahoana fomba tenana zany amin'ny dada sy niny zay dia ahoana dia hoasorona zany io zavatra io aroako fantatrareo ankizy a fa manala zaza dia anatin'ny heloka pénal zany a ary sy okaka tratra amin'izany a na ny dokotera nanala an'le izy a indrindra fa ianao zay tompona andraikitra amin'izay a dia efatrany dia tsy maintsy midiatra misy ihany koa zany anisany lahatra levana koa ny taux de mortalité fahafatesana betrabetraka indrindra dia ny tovavy manala zaza ka zay ny teneniko hoe nyresaka zay resahako tsisy resaka vitavita fa matoy izy vitavita dia fomba fisainanao sy ny éducation menanao mahatonga azy vitavita fa raha ohatra ka mila nyty Madagasikara tio sambatra tsika tio zay hoe amiko tsy resaka vitavita fa ampianarana éducation sexuelle indrindrindrindra fanisan'andro misy mako sao nday aman-dreny dia miteny raha rehefa ampianarana manisy andro ny zanatsika dia anao an'izany diso zany amiko zany dia diso ary mbola le fomba fisaina manimba Madagasikara sy manapotika ny tanora zany ho azavaika anao ny dikany rehefa mahay manisy andro ny vehivavy dia zavatra atao voalohany indrindra sy okaka miaraka amina lehilahy jolam-boty izy dia voalohany indrindra dia manao calcul izy 14e jour zao dia hainy miarony tenany fa teneniko eo fa misy ny lehilahy dia tsy mialamay izany mihitsy zay ny teniko amintsika diso ny fomba fijerintsika raha vao misy mivaka-panaka miteny le lehilahy hoe andaotsika reo aminao teny andaotsika ao an-trano fa tsisy olona ao an-trano dia zay vao mandeha voalohany vehivavy dia anisany terako fetsifetsy zany mihitsy ka raha vao andeha ho avy any amin'le trano izy a na anaovana firaisananofo zany any amin'ny hôtely dia voalohany ataony dia tsy maintsy izy mijery calendrier dia hainy miarony tena fa le zay foana problème atsika hevitra diso n'enfant de foana ny etsika miaro ny zanatsika dia gakytsika aveo fa hoe misy problème ndraiky izy eo ihany koa zany zao mivehivavy le ataontsika hoe frigidité mahatonga ny vehivavy frigide dia zay tsy menatra mihitsy amin'ny teny zany lehilahy mihitsy tsy mahay il n'y a pas de femme frigide mais seulement des hommes maladroits ny lehilahy dia zay voavelona azy dia avy hatrany dia fampidirana foana mamaiky azy dia tsy misaina fa tsy ny fahaveloma filahiny dia zay voataitra izy dia avy hatrany dia mampilitra tsy fantatra mihitsy ake ny nay lehilahy ny atsika lehilahy dia tokony fantatsika pulsionnel raha vao mandrety zao ka mahay mile sipasipanao fotsinao ka enao fotsiny feony dia azagaky ianao fa mety mijoro moramora ny ianao tsy hoe mijoro moramora izy dia midika an'izay dia hoe anao pénétration anao zay no ataontsika hoe ny atsika lehilahy pulsionnel fa ny vehivavy a dia sentimental romantique vehivavy mila clivage mahafinaritra mila olokoloka mila tambitamby mila je t'aime mila zay mahafinaritra efa hainao tsara mijery zay tableau de bord zay a dia zay izy vao miditra tsikelikely any ataontsika hoe excitation ahoana moa ny afantarana fa hoe excité ny vehivavy ny afantarana hoe excité ny vehivavy dia mando ny fivaviny ka raha tsy mando ny fivaviny iny lany teo ny 30 minutes 40 minutes nefa mbola mando be izy dia zay zavatra mitranga frigide amin'ny vehivavy ny antony mafrigide amin'ny vehivavy foana dia zay e ny ataontsika lehilahy satria aisa moa ny azony plaisir voiaraka anao faisananofo aminao lehilahy dia zavatra mampatahotra azy voalohany indrindra dia hoe sao dia bevoka ka ninonina ataonao dia avy hatrany dia matahotra izy a zay le frustration amin'ny vehivavy zay mahatonga azy tsy ho excité mihitsy dia ao koa moa lehilahy vao mandeha kelikely dia avy hatrany dia lasa dia voalasana azy dia avy hatrany dia lasa izy mamela mosina ny lehilahy tsy mahay ninona manao zay fa ny lehilahy zao raha ohatra ka tena mahay milalao tsara izy dia tokony ataony satria ny azy efa lasa dia tokony mba mitsiry izy hoe ahoana koa ny tokony mba hatongavany ty partenairako ty any amin'ny orgasme zay foana le teneniko hoe le corps d'une femme mi plein de secret anjaratsika lehilahy ny découvrir an'izay zany zavatra rehetrany dia zay raha raisiko amin'ny quelque mot le ataontsika frigidité féminine dia antony anankiroa ihany koa mahatonga an'le izy io le efa nisako teo le voalohany hoe ny lehilahy tsy mahay ny faharoa dia zay misy ny vehivavy mihinana le pilule contraceptif reny ny pilule contraceptif dia anisany manimba ny libido amin'ny vehivavy ka zavatra mitranga dia zay raha ohatra ianao ka manao le pilule contraceptif reny dia hitanao fa sy mba mitsotsorika ny fanirinao
lasinao miverina makany amin'ny dokotera hoe dokotera tena nanomboka ny nanako nyity fanafody ty dia manomboka tsy metimety mihitsy ny ahako a dia hovaina le fanafody zay ny direkte hoe anisany manimba ny libido na ny désir amin'ny pilule contraceptif anisany ihany koa zany a mampibotsina ny vehivavy ka rehefa zavatra anankiroa reo ny hitanao mitranga aminao dia mila miverina foana ianao a manao examen indray mandeha dia ny dokotera amin'izay na afaka mamova fanafody zay zany amin'iny dia faran'izany zao dia hoe efa miditra anatin'ny ménopause ny vehivavy misy ny vehivavy zao eto dia mitodika anareo vehivavy rehefa ménopause ny vehivavy tsy midika zay fa hoe atao veloma amin'ny firaisana mofo raha ohatra ka tena mbola salama tsara amin'ny vehivavy tsy misy tension sy diabète reo manko ny tena nisan'ny fahavalo ny firaisana mofo ka raha ohatra ka tsy manana problème tension vehivavy indrindra fa ny diabète dia rehefa tonga amin'ny ménopause izy dia lasa miverina mihitsy a tovovavy kely inona moa ny antony tovovavy kely zao raha ohatra ka anao firaisana mofo dia mbola matahotra hoe sao dia bevoka fefa mijanona amin'ny règle dia zay ny zavatra mitranga tsy ny ovela tsy miproduire ovocyte dia ny zavatra mitranga afaka manao firaisana mofo izy à volonté arakaraka zay mahafinaritra ny lehilahy sy izy dia zay or izy mibe be miantso aho ory gerfilna tena mahafinaritra ako ao anatin'izao ménopause zay fa zay ny teneniko tsy maintsy misy préalable mipetraka io zany le préalable mipetraka zany dia zay ilaina foana ihany ko zany tsy hoe lehibe anao dia mipetrapetraka fotsiny amin'izao filaina ihany ko ny fanaovana gym amin'izao fotoana zao dia misy ny karazana gym tonika zay hitantsika ao anatin'ny tomba dia azonao téléchargena ny gym tonika dia mila mihetsiketsika ianao ataontsika 15 à 20 minutes zay efa mihetsiketsika ianao 15 à 20 minutes dia anisany mieffet mame hormone malina kely any izy bon efa ménopause manko ny vehivavy dia anisany tsy miasa ntsony ny overe nefa misy any zay zavatra kely zay misy zavatra kely mbola efa mihetsika vehivavy dia misy zavatra kely zay mamerina ny tokony izy ary maro amin'ny vehivavy tongatra ao anatin'ny orgasme mihitsy ka zay ny teniko amintsika hoe ilaina foana nyfandarana sana amin'izao a ary zay ny anisany na tsipitsipy a ho an'ireo ankizy tonga natsika amin'ny formation omaly 1er novembre zay ngambany zavatra tsara ho fantatry na nanatrika formation toto amin'ny centre fitaramana ao teto momanga kely maly na manaraka n'ity fandarana ity dia hoe tsara foana keo mba nanana zay base kely zay a satria anao manana base ny any dia manaraka tsika mbola anao misimisy keo misy mbola tena fa nafinaritra atsika ny zavatra fampiresahana teto dia isaorantsika moa zany Andriamato Gerville zay sexologue tokana eto Madagasikara nitondra an'izay hoe fanabeazana ara-pananana izay fanabeazana ara-pananana fa tsy fahavetavetana araka ny fomba hanambarany teo a satria dia misy fetraikany amin'ny firindrana ara-pianakaviana tanteraka tokoa na eo ny lafiny fiarahamonina izany hoe fanabeazana ara-pananana zany mankasitraka andritra tokoa ny amaranao koa zany amba dia ho resahantsika ndraiky io a hoe inona marina mantonga n'ity viole ty satria manomboka miakatra dia miakatra mihitsy ao nytao amin'ny viole raha mandehantsika dia hitatsika amin'ny Facebook na hitatsika amin'ny gazety na hitatsika amin'ny télévision hoe inona mahatonga ny viole dia ho resahantsika zany a resahantsika ihany ko ny lalàna mety mahazo amin'ireo tanora tratran'ny viole ia dia mankasitraka anao moa zany nanaiky tamin'ny fivainianana tokoa ok misaotrapetraka anao dia izay ihany ko tompoko lasy tompoko vavy no entiko manakatona ny fiarahantsika mankasitraka atsika nanaraka izany hatramin'ny farany manaraka moa zany dia zay loha hevitra mikasika ny hoe violence na ny fanolanana izay no hoentsika indray to anatin'ny fandarana fa dia zay zany no miatrahako ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ao amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy